Ho an'ny lycée privé soa fianatra kosa dia tsara ny vokatra satria dia zato isan-jato no tapahafahana CE2 sy ny 6e atao amin'izy ireo araka ny nambaran'ny taletsekoly. Tahaka ny taona araka ny nambaran-dramatoa Rahanitry ny Aina Noromalala talen'ny lycée privé soa fianatra eto sy tsy azo tafo dia nodiventiny ny ranonatsakaina sy niezaka nataon'ny sekoly satria dia afaka CE2 6e avokoa ireo mpiadina rehetra tao amin'ity sekoly ity. Nambarany fa tsy tonga ho azy izao vokatra izao fa noho ny traikefa izay efa nanana sekoly satria efa mankalaza ny fahadimy ny telopolo taona ny sekoly. Lycée soa fianatra zato isan-jato ny tapahafaham-panadinana amin'ny CE2, zato isan-jato koa tamin'ny 6e tamin'ity taom-pianarana ity. Ny mahatsara an'izay vokatra izay zany dia ny fahanaraha-mason'ny mpianatra ary rehefa mamerina lesona izay dia atao izay hahamasaka azy mba tsy ho hay ilay lesona fa tena hay ary manampy ihany koa izay manara-maso an'ireo mpianatra mety tsy mahazo fanazavana mety ho sahirakirana dia manara-maso akaiky ihany. Fianarana isika zanak'olombelona tsy mahomby inona raha tsy mametraka fiainana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Andriamanitra no manome saina, manome fahendrena ary tsy vitan'izay fa mila fanaraha-maso akaiky dia vao mandoa mihitsy ny taom-pianarana dia mila raha-maso akaiky ny mpianatra tsirairay ary ny mpampianatra koa zany dia mila fiaraha-miasa amin'ny tompon'andraikitra. Ity sekoly ity dia ahitana ireo kilasy rehetra manomboka amin'ny garaboly na ny préscolaire ka hatramin'ny kilasy famaranana na ny terminal sokajy A, C, D. Fantatra nandritra ny resadresaka nataon'ny teny an-toerana ihany koa fa vonona tanteraka ireo mpianatra ao amin'izy ireo izay hiatrika ny BEPC sy BAC ary efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 2024 7 ambin'ny 2024 avy izao.